Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana. Tafahona indray androany amin'izao alinalina ny alahady izao. Dia efa nasoratana teo moa izany ny fialan-tsiny fa nisy ny fotoana izay tsy mifametraka dia izao izany ny tenanay vao afaka manao izao mivantana eto amin'ny Facebook izao. Misy moa izany ny enregistrement azontsika hinoana amin'ny YouTube manaraka fa isaorantsika ny Tompo amin'izao alina izao mbola ahafahantsika mifampahery ary mifampitondram-bavaka miara-mandroso mandrakariva ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra araka ny lohateny izay efa ampitondraina izao fiara-mivavaka izao miara-mitaiza ny solika isika. Mitaiza ny solika mba samy ho tafiditra any an-danitra. Raha mbola tsy tonga moa ny Tompo dia ho tafiditra any isika. Raha tonga izy ho avy tsenantsika ho avy any amin'ny raolanitra mba samy hiaka antsika rehetrarehetra fa tsisy ho tavela. Ka dia ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany hiary hivavaka tsika, hametrahantsika ny fotoana. Vavaka tsika tompoko. Ray Andriamanitra rainay amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ianao no rainay, ianao no Tompo sy mpanjaka. Masina ianao, masina ianao Tompo. Ka ianao no antsoinay ankehitriny. Misaotra anao satria velonay izay, misaotra anao satria salama ary indrindra matanjaka. Misaotra amin'izao fotoana izao ahafahanay midera anao, ahafahanay mivavaka aminao, ahafahanay fampahery. Ianao ny tompon'ny fotoana, ianao ny tompon'ny asa. Ka dia ianao no antsoinay, ny herinao, ny fahefanao hanjaka tahaka ny efa hanjakanao amin'izao tontolo izao no mbola hanjakanao amin'izao fotoana izao raha hifampahery izay Tompo. Dia efa mangataka sady ny famindram-ponao, mangataka ny raha ny zanakao Jesosy Kristy hanadio tanteraka anay tsirairay avy. Iza miaino manaraka izao fotoana izao dia samy hadio izay ary tanteraka eo anatrehanao. Ka dia ianao ny hiteny koa, mangataka anao fanahy masina, hiteny ampiteny, aoka ianao no ampiteny ny vava, tsisy ambara fa tsy ny sitraponao, tsisy hoeninay fa tsy ny feonao koa. Inona fikasan'ny Satana, fikasan'ny devoly mampiherikerika, tsy ahafahanay mihaino, tsy ahitanay, tsy hainoanao ny sitraponao Tompo. Dia efa didina sorahana aminaranao izany Jesosy Kristy avy any Nazareta ho any amin'ny farimy rehetra afo, tsy hanan-kely, tsy hanam-pahefana aminay. Aoka ianao ny teny, aoka ianao nanambara. Ka dia mitenena araka ny fombanao fa voninkainy ny mpanomponao. Misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Dia araka izay teny izay moa izany dia mampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana, ny fahasoavana sy ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ka dia mahareta hatramin'ny farany. Izao fotoana izao mety lava, mety fohy fa ny tompon'ny fotoana. Ka dia aokantsika ahatra hatramin'ny farany amin'ny fihainoana, fanarahana ny ten'Andriamanitra fa izany no sitrapon'ny Tompo mba hifampifanohana eto tsika. Mino izay fa ianao izay manaraka izao koa dia efa mitondra mivavaka anay izay mitondra ny teny fampaherezana eto. Ka dia misaotra ny Tompontsika amin'ny fanohanana. Ny tenin'Andriamanitra andraisantsika teny fampaherezana androany dia amin'ny Efesianina 4:1-7 ka hatramin'ny 7:20. Izay ihany aloha izany no vakiantsika. Ny Efesianina 4:1-7 ka hatramin'ny 7:20. Eo amin'ny soramandry amin'ny Baiboly eto ampelantanako moa izany dia miteny hoe fiainana araka ny mahazanaky ny mazava. Tsy ataontsika lohateny io fa tsara fantarina ihany amin'ny fampiarezana mialoha ety izany hoe ny fiainana araka ny mahazanaky ny mazava. Izay ny soramandry amin'ny Baiboly. Dia vakiantsika izany manomboka amin'ny 7:20 amin'ny Efesianina 4:1 anaran'i Jesosy. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehanan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy, fa efa tonga maizi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny. Noho ny amafiny fony dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojoana
hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo amin'ny Kristy, raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka, fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no ifampahirezantsika, ifampidiniantsika amin'izao hariva izao zany raha any Madagasikara ianao manaraka efa alin'alina izao fa karazana alim-bavaka ihany koa zany nanaovantsika anazy. Dia arak'izay teny izay hoe ny fiainana araka ny mahazanaky ny mazava, raha ambara fo zany dia ho an'ny kristianina dia tsy ao anatin'ny fahamaizinana intsony, fa rehefa ao amin'ny Kristy dia miaina amin'ny mazava. Nareo izy no fanasina sy fahazavana, ianao ny fahazavan'izao tontolo izao. Dia misy fiainana takiana amintsika kristianina zany amin'ny maha hoe zanaky ny mazava. Hoe amin'ny mahazanaky ny mazava zany dia takiantsika hoe hitondra fiainana hafa mihitsy, tsy taka ny teo aloha. Raha nanolo tena ho an'ny Tompo ianao, raha nanaiky an'i Jesosy ho Tompo sy mpamonjy, dia tsy taka an'ilay fiainanao teo aloha. Izay zany ilay hoe nisy hoe fampibebahana, mety hisy andeha amin'ny fampibebahana foana moa zany ny fampahirizantsika, satria izay no ataontsika. Raha ny tena marina tsisy tanteraka tsika, ary raha variana amin'izao fiainana izao, raha mieritreritra efa milamina, efa mety tsara izany fiainako izany, efa ao amin'ny Tompo tsara ako, dia mila mieritreritra ihany tsika fa ny tenin'ny Tompo dia mampitandrina antsika foana mba hiomana, dia ao anatin'ny fibebahana foana zany. Ka izay mahatonga an'ilay tenin'Andriamanitra eto hoe mandehana araka ny zanaky ny mazava, fiainana araka ny zanaky ny mazava. Dikan'izany tsy ilay fiainana tao anatin'ny aizina, raha fanafahan'i Jesosy Kristy tsika nanolotra ny tenantsika ho an'ny Tompo, indrindra raha fa vita batisa najoboka tamin'ny rano, amin'izao tsika olon-dehibe izao mahatsapa mihitsy hoe diso teo aloha, dia nanolo tena amin'ny Tompo amin'izao fotoana izao, dia tokony tsy handeha amin'ny fahamaizinana intsony fa mandeha amin'ny mazava. Dia izay zany ny tian'ny Tompo hoe mandehana araka ny zanaky ny mazava. Voraisintsika zany izy manomboka amin'ny 17. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo. Paoly no miteny eto. Teo aloha zany efa nambarantsika ihany koa fa ny fampianarana amin'ny maha kristianina, raha ny tokony hisy dia hoe ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matthieu, Marc, Luc, John mitantara ny fiainan'i Jesosy, hoe inona nataon'i Jesosy, inona ny zavatra vitany. Fa amin'izao tsika zany efa mandroso, rehefa manolo tena ho an'ny Tompo tsika, dia mandroso hoe inona indray ary zany no tokony ataoko rehefa nafahana araka ny tamin'ny herintaona, tamin'ity taona ity moa zany fa ny teny men'ny Tompo, fa tamin'ny herintaona dia nanomboka ny taona dia hozy ny Tompo hoe ity teny ity ambarao amin'ny olona, fa raha ny zanaka anao afaka dia ho afaka tokoa nareo. Dia tamin'izany zany ny fiainan'i Jesosy no tantaraina ny Matthieu, Marc, Luc, John. Teo aloha kely teo raha manaraka ny vidéo ianao, dia ny fiasan'ny fanahy masina, ny nahatongavan'ny fanahy masina tamin'ny mpianatra sy ny fiasan'izany rehefa nipetraka tamin'ny mpianatra, tahaka ny Stefana, tahaka ny Filipo, tahaka ny Petera. Rehefa tonga ny fanahy masina dia nasà ny joro sy nitory ny fisian'i Kristy, na dia nandà sy ny salasala ary teo aloha, fa rehefa feno ny fanahy masina ireo dia tsy natahotra. Ary anisan'izany mihitsy Paoly, rehefa mifeno ny fanahy masina mifanena tamin'i Jesosy dia tsy natahotra. Izy ilay efa nitenenina teo hoe jiosy, izay nanenjika ny mpianatra, dia izy mihitsy no nijoro indray lasa nitory an'i Jesosy Kristy. Misy ao anaty fonosana kely angambany ity, mandalo ato an-tsaiko eto, fa tsara ho fampiarezana antsika. Tamin'ny herinandro ity tsy voaela fa maly na vaky maly,
dia nisy nahita fijona vavolombelona zany amin'ny internet eo amin'ny YouTube, jios mbola tovolahy izy. Niteny izy fa tenenin'ny dadany izy fa tsy mahazo mikitikitika ny baiboly kristianina mihitsy zany, testamenta vaovao, fa ny zavatra lazainy ao dia manambara ny famonoana ny jiosy. Tandremo izy mamaky an'io mihitsy ny dadany izy fa raha vao mamaky ny ao ianao dia tantara momba famonoana ny jiosy ny ao. Dia hatramin'ny mbola kely izy 12 taona ny eritreritra, inona moa zany nataoko amin'izany, hoe maninona no tena sakanana mihitsy ty, hoe tsy azo vakiana, tsy azo kitikitiana mihitsy. Fa no nanomboka teo amin'ny 17 taona 18 taona teo izy dia nanomboka nijery, dia nivakiako moramora ilay izy, miafina aho izy tao an-trano satria izay zany jiosy tanteraka manaraka ny fomba jiosy. Dia nivakiny moramora ilay izy, miafina tao an-trano tao izy zany, miala ao an-trano rehefa mamaky an'ilay testamenta vaovao. Dia gaga izy fa vao nisokafany ary amin'ny fanombohany ary dia tantara hoe ny razan'i Jesosy Kristy, dia hitany tao jiosy ny Abrahama sy ry Davida, dia taranaka maro jiosy. Gaga izy maninona tao jiosy ny resahany eto. Mahara-pahatonga anazy namaky hoe Jesosy Kristy ka jiosy, ilay lavin'ny olona zany. Jesosy Kristy ka jiosy ilay lavin'ny olona. Dia teo izy tena namaky, ary noho namaky izy tsy nisalasala zany hoe nivakiny dia resy lahatra kay, fa ilay Jesosy na ilay testamenta vaovao ny sakanana io tena mitantara n'ilay Mesia ny rasan'ny jiosy. Resy lahatra izy no namaky ny testamenta vaovao, ary dia nanomboka naika an'i Jesosy Kristy tena hoe tompo sy mpamonjy sy Mesia. Dia tsy niteniteny tamin'ny dadany izy, fa nanomboka niteny tamin'ny ohatran'ny hoe nanambara moramora teo zany mandra-paha, nilazany tamin'ny dadany fa efa mamaky ny testamenta vaovao izy, dia niteneny ny dadany hoe mba mivakio ihany fa misy zavatra mahasoa. Ilay dadany zany tsy niteny satria natahotra koa ilay dadany, izy raha teo natahotra ny dadany. Ilay dadany namaky moramora tao ambadika tao, fa noho nisy mpitory-teny zany nanasany zareo hoe tongava amin'ity seminaire ity, dia tonga teo. Dia nasainy koa ny dadany natrika an'ilay zany mba hoe andresena ny dadany, andreseny lahatra. Fa rehefa nanomboka ny fanombohan'ny fotoana dia nanontany ilay mpitory-teny hoe misy jiosy ve amintsika manarika eto izay mino an'i Jesosy Kristy. Dia samy nanangan-tanana izy mianaka. Dia nitenin'ilay zanany hoe ny jiosy anie no nanontany izay mino an'i Jesosy, fa tsy hoe jiosy fotsiny amin'izao hoe tonga eto. Dia hozy ny dadany henoko tsara, hozy ny dadany fa efa namaky tsara dia efa mino fa Jesosy ilay Kristy. Amin'izareo moa zany hoe efa amin'ny teny Hebreo Yoshua ilay Masia. Dia izay ry zareo ny jiosy rehefa mivadika, matetika izy tsy miteny hoe kristianina ny fiantsonana azy, fa jiosy mesianika moa zany ny fiantsonana zareo anazy amin'ny teny frantsay, juif mesianika amin'ny teny gasy koa. Ka famparezana ao antsika zany fa rehefa mifanena amin'ny Jesosy ianao sy ilay fanahy masina dia miova ny fiainanao. Be da be ny fijona vavolombelona voeniko tamin'ny maraina koa nijery asa raha mijery vaovao amin'ny kaman'izay ny tokony ho tantaraina misimisy eto. Rangahy anankiray zany hoe mpandeha amin'ny sambo skipper moa zany filazana azy. Fa nisy fotoana izy zany hoe ahoana moa zany ny tenenako an'ireto kristianina reto, fa ireo toa milaza fa kristianina, milaza fa ny anazy ihany ny tena marina, fa andeha hamaky ny baibolina io ako mba ho hitako hoe inona ny andresena lahatra azy. Dia nanomboka namaky izy fa vao androany zany hitako tamin'ny télé mihitsy, nataon'ny jovavolombelona tao amin'ny France 2 moa zany, amin'ny fotoam-pivavahana isaky ny hoe présence protestante. Fa noho namaky izy dia hitany hoe misy fahamarinana, dia natsoina manokana teo izy ny jovavolombelona fa rehefa mazoto ianao mitady an'i Jesosy Kristy amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, dia tonga ny fanahy masina hozy izy mamangy. Ary tena niteny an'izany mihitsy izy, fanahy masina tsy maintsy hoe hitanao amin'ilay hoe mitabataba be na misafotofoto amin'ny rivotra, fa mitsoka moramora ilay fanahy masina hozy izy, namangy ihany nandritra ny zako mandeha amin'ilay sambo keliny izy zany, namaky an'izy foana izy. Dia tonga hozy izy ny fanahy masina namangy. Dia amin'izao fotoana izao za mihitsy no mijoro, za ilay hoe andresy lahatra ny
hanenjika ny kristianina teo za no mijoro eto anatrehanao izy fa velona le Jesosy Kristy izay arahan'ny kristianina io za raha teo efa nanolo tena amin'ny Kristy dia efa natao batisa koa izy. Ka zany efa famparezana antsika angamba ny isan'ny amin'izao fotoana izao mbola vao aty amin'ny andininy 710 eo amin'ny tenin'Andriamanitra niraisina teo moa zany no anomboantsika hoe Paoly no mitantara eto. Dikan'izay tian'ny tompontsika hifampahery. Rehefa mifanena amin'ny tompo zany tsisy intsony le hoe tsy maintsy olona zareo toy izao ihany na tsy maintsy ny pasteur ihany tsy maintsy ny mpiandry ihany tsy maintsy izay olona ohatr'izao ihany no mifanena amin'ny Jesosy na hoe iasan'ny fanahy masina, fa ny olona rehetra indrindra amin'izao andro faran'izao efa notenenina dia iasan'ny fanahy masina rehefa mitady an'i Jesosy ianao amin'ny fonao rehetra, indrindra mandeha amin'ny fahamasinana sy amin'ny fahamarinana dia tonga aminao ny fanahy masina sady hanovanao izy no aneho ny voninahiny hiteny aminao hampafantatra anao ny sitrapony. Dia izay moa zany hoe koa 710 teo koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny tompo. Paoly no miteny ozy ahako ao amin'ny tompo izy no miteny ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny sainy. Raha miteny an'izany zany tena mafimafy mihitsy zany raha zany fitenin'ny Paoly zany amin'izao fotoana izao raha verina amintsika hoe andeha tahaka ny jentilisa. Ny jentilisa dia tsy mino an'i Jesosy Kristy zany na ny tsy jiosy. Amin'ny fahafoanan'ny saina tena hoe tsisy saina mihitsy zany raha olona amin'ny fiteniny mahazatra amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe aza mandeha ohatran'ny jentilisa fa tsisy saina ireny. Raha miteny an'izany ianao dia samborin'ny olona hoe tena hoe manao tsinitsinina sy mahery fiteny, fa zany nefa tenin'ny Paoly eto. Aza mandeha intsony ozy izy tahaka ny fandehanan'ny jentilisa amin'ny fahafoanan'ny saina. Hoe rehefa miaraka amin'ny tompo ianao dia olom-baovao ary saina vaovao no meny anao. Tsy ilay saina milaza hoe misy siansa amin'izao fotoana izao zany hoe betsaka mihitsy ny fikarohana tena misy tokoa hoe zany Jesosy zany. Na ninona ny misy fanontaniana hoe inona tokoa moa zany ny kristianina no niroborobo tampoka teo nefa nenjehana inona ny tsy efa natao tamin'izareo fa naninona ny tena nampiroborobo azy. Fa ny tenin'ny tompo efa niteny mihitsy izy fa rehefa tonga ny fanahy masina dia hoy andeha nareo hatrany amin'ny faran'ny tany. Ary amin'izao fotoana izao dia fantatsika tsara fa efa niteny teto zany ny mpanompony nanazava an'izay fa efa voatory izao amin'izao manerana an'izao tontolo izao hatrany amin'ny faran'ny tany ny tenin'Andriamanitra. Tonga ny farany amin'izao fotoana izao fa miandry an'izany efa akaiky ny tompo. Tsy lavitra izy mila miomana antsika, mila miandry azy fa voatory zany satria amin'izao amin'ny telefona ny amin'ny olona rehetra na ny akodaoda any dia manana telefona efa maheno. Tsy hoe tsy maintsy tonga any amin'ireny olona ireny ny baiboly sy ny mpitoroteny fa efa naheno an'izany Jesosy zany daholo ny olona fa misy zany Jesosy zany ary izy ilay zanak'Andriamanitra. Izay zany tokony tsy handeha araka ny jentilistsika ho foana ny saina ozy izy fahafoanan'ny saina, fa tokony teny koa hoe aokontsika hiavao ny sainantsika tsy ohatran'ny teo aloha fa ho saina vaovao na amin'ny fanarahana an'i Kristy. 9:20 fa efa tonga maizi-tsaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny, noho ny amafinifony. Izay zany ny dikan'ilay hoe olona hoe foana ny saina efa tonga maizi-tsaina. Mbola lasa memafy ihany izy zany, maizi-tsaina zany efa tena hoe tsisy zavatra mazava mihitsy zany. Izay ilay hoe mandeha araka ny mazava, mazanaky ny mazava. Nefa eto teneniny aloha fa ny jentilisa ny tsy mahafantatra ny Kristy dia tena maizi-tsaina mihitsy. Sy oloko ho azy amin'ny fiainan'Andriamanitra. Izany hoe tena hoe olona miala amin'ny fiainan'Andriamanitra mihitsy. Tsika kristianina dia tokony miorona tsara mihitsy. Izay zany tena ampirisihana amintsika. Fa isika rehefa miaraka amin'ny tompo nandray an'i Jesosy Kristy dia tena ao amin'Andriamanitra. Tsy oloko ho azy intsony ianao fa tena miaraka amin'Andriamanitra mihitsy ianao ary ny fanan'Andriamanitra ao anatinao. Dia izay zany izy hoe tsy oloko ho azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny fa oloko ho azy ireny maizi-tsaina sy oloko ho azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny. Efa ambarantsika foana hoe inona moa tena karohantsika kristianina
dia ny fiainana mandrakizay, ny fiainana any an-danitra ho vakiantsika ireo avy eo fa izay foana ny tenin'ny Tompo ka tsao hozy izy ny any an-danitra, ka tsao ny fanjakan'ny lanitra aloha, fa raha izao fanjakan'ny tany no mihazakazahantsika sy ohatra ny hoe hanao antsika ady hevitra dia tsy ao amin'ny tompontsika, lasa oloko azy tsika ary maizi-tsaina fa ary tsy ny fahalalana ao anaty hozy izy lasa tsy manana ilay fiainan'Andriamanitra ary tsy manana an'ilay fahalalana feno ao anatintsika eo zany, tsy mahalala an'Andriamanitra akory ary noho ny hamafin'ny fony. Tena rehefa midina moramora amin'ilay teny eto isaky ny fehezanteny anankiray dia mihamafy foana, mafy ny fon'ilay olona, tena mandaha an'Andriamanitra, mihevitra ny fahalalana ara-tsiansa fa tsy ilay fahalalana efa mandray an' Jesosy Kristy, dia mafy ny fony. Dia indray tena amin'izao fotoana izao na dia efa ambaranao izao ary ilay olona hoe tia ny fahamarinana, izay moa izany no toriana amintsika foana hoe tia ny fahamarinana, betsaka amin'ny fahamarinana tenenina teto. Ny anankiray fahamarinana izao efa nambara teto tamin'ny lohateny teo aloha teo hoe iza ny tena, amin'ny teny frantsay moa izany mahazatra antsika, iza ny tena témoin de Jéhovah. Ny fahamarinana io anarana Jéhovah io Jéhovah dia tsy anaran'Andriamanitra mihitsy. Dia ambara amintsika ilay fahamarinana fa ny olona dia efa mafy ny fony, dia efa miteny hoe mba mianan-kendry nareo fa tsy izany no izy. Fa raha enoantsika ny fanazavana dia tsika kristianina na indrindra ny baiboly malagasy dia napetraka tao fotsiny ilay anarana Jéhovah fa tsy izany anaran'ny Jéhovah amin'ny teny frantsay sy teny anglisy amin'ny teny hafa izy dia tena tsy mametraka an'izany Jéhovah izany mihitsy izy fa hoe éternel na Andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany, izany no tonony ao. Ka dia izay no hoe fahamarinana ambara zany. Dia fa ny olona mafy ny fony ozy izy, noho ny hamafy ny fony dia tsy mety mihaino izy, tsy mety manaraka an'ilay fahamarinana fa ozy izy hoe anareo zany fa ny anay tononona ihany, nefa izany tsy fanarahana ny fahamarinana izany izany manakatra an'ilay fahasoavan'Andriamanitra. Izany manakana antsika indraindray matetika hoe efa toriana aminao ny fahamarinana zany dia mbola miziriziry ianao ka gaga tsika hoe tsy mahazo ilay fahasoavana sy fanafahana avy amin'Andriamanitra. 9:20 dia olona tsy malala henatra intsony ka nanolo-tena ho amin'ny fijejojoana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Hitantsika amin'izany fa mihamafy foana ho ilay teny. Efa napetraka ny tary aloha fa foana ny sainy, maizina ny sainy, olona tsy mahafantatra an'Andriamanitra, tsy mahana fahalalana ao anatiny, mafy ny fony. Dia amin'ny 9:20 mbola teny indray dia olona tsy malala henatra. Tena mamenatra anie izany rehefa tsy mandray ny fahamarinana ianao rehefa tsy mandray an'i Jesosy Kristy ianao miaina amin'ny fahamasinana dia tena hoe lasa tsy manan-kenatra mihitsy. Izay mahatonga ny olona hoe rehefa tenenina ity misy fahamarinana mila mitandrina tsika amin'ny endrika fitafiana, amin'ny endrika amin'ny fiteny, na amin'ny sakafo hohanina ary fantatra tsara fa ny tenenina foana moa izany sy diara ny tokany be da be ny zavatra tsy mahadomelina tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny olona fa mafy ny fony dia izay ihany ataonay ihany izay ataonay dia efa olona tsy malala henatra intsony ozy izy, ny amin'ny endrika fitafiana, ny amin'ny endrika amin'ny fiteny, ny amin'ny fanao tsy hisy henatra intsony fa dia manao indrindra fa manao araka izao tontolo izao. Misy ny faninana amin'izao tontolo izao, ny fanaon'izao tontolo izao zany hafa mihitsy. Izay ilay hoe tsika tsy eo amin'izao tontolo izao intsony napetaka eto tsika fa tsy eo amin'izao tontolo izao intsony fa indraindray ilay endrika sy fihetsika eny amin'izao tontolo izao no ihazakazahan'ny olona. Misy statue malaza ary Antananarivo rehefa nanao vizity an'ilay toerana ilay ianao satria nitsangatsangana tao dia manao selfie eo aloha eo. Tsy fantatrao io hoe inona ny tena nataon'ny olona tamin'io na inona moa teo hoe tsangam-bato ny satanany eo fa ianao zany dia efa hoe teto daholo ny olona naka sary dia teo koa fa mba naka nanao selfie teo. Izay ilay hoe izao tontolo izao. Misy statue sary vongana tia Bruxelles ao zany hoe rehefa safona ilay izy dia azahoana fitahiana sy fahasoavana. Dia rehefa tonga ny olona tamin'izay mbola tsy nahalala zany efa mivavaka ihany ny tena amin'izany fa nanaraka ihany fa tsy tena niorina
Dia rehefa tonga ny vahiny avy any Madagasikara na vahiny andao hiazakazaka ary fa safoa io fa raha misy zavatra tianao angatahana dia mitenena. Izay ilay tena hoe tsy fahalalana amin'ny fahamasinan'Andriamanitra. Dia indray vao maika mitondra loza, mitondra fahotana, dia mila tena afahana, fandroahana devoly, fanafahana manokana indray amin'izany hoe fomba fanao sy fandehanana amin'ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany. 9:20 iverena kely, dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo-tena ho amin'ny fijejojoana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. Efa tenenina eto moa izany amin'izao fotoana izao ny fijejojoana, ny fieremana, ny fahalotoana rehetra, ny fomba fanao araka ny fomba ny firaisan'ny lehilahy, fiarahan'ny lehilahy samy vehivavy izany izao amin'ny heverina fa hoe tsara. Nefa izany ao anatin'ny fieremana mihitsy izany, ao anatin'ny fahalotoana. Dia izany no heverina fa tsara, nefa tena ao anatin'ny henatra, ary ny olona dia manamafy fo mihitsy. Raha miteny an'izany ianao dia ianao indray ny diso, satria hoe izany no hoe fahamarinana sy heverina fa tsara hoe ao anatin'ny laika, mila ao anaty rehefa tian'ny olona ianao dia mila tsy midika izany fa tsy tian'ilay olona ianao, fa ny fitiavanao azy no hitorianao azy ny fahamarinan'Andriamanitra sy hitondranam-bavaka raha mety izy moa, mba ho afahan'ny tompo. Ny tompo tena mahay manafaka, betsaka ny fanafahana ataon'ny tompo amin'izany, fitonoana vavolombelona sy video maro hitantsika mampirisika foana izany mba hijery aza misalasala. Misy olona dia efa matahotra mihitsy. Izay ao amin'ny finoana ohatr'izao, izay ilay anaram-piangonana, izay ao amin'izao no misy anay, ka raha misy olona mijoro vavolombelona mitantara ny momba an'Andriamanitra, ny asan'ny fanahy masina, vangin'ny fanahy masina, aza mijerijery an'iny fa tsy avy amintsika ireny. Afaka mijery ianao, afaka mandalina raha tena miorina sy mandeha amin'ny fahamarinana amin'ny tompo ianao, tsy voahelingelina izany, fa raha tompo no mampahery ianao dia indray reny fiaraha-mivavaka hafa reny mampahery sy mampandroso anao handeha amin'ny lalina koa. Ka izay izany ao amin'ny 9:20 vakiko kely alohan'ny hidirana 20. Dia olona tsy mahalala henatra intsony ka nanolo-tena ho amin'ny fijejojoana hanao izay fahalotoana rehetra amin'ny fieremana. 20. Fa ianareo kosa, izay izany ilay mandeha amin'ny lalaka mazava izany, tsika izany kristianina izany izao Paoly eto no niteny tamin'ny Efesianina, izay kristianina efa nandray an'i Jesosy Kristy. Fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo an'i Kristy. Efa nampianarina an'i Kristy tsika, efa nijoro, efa nandray an'i Jesosy. Indrindra raha mbola tsy nandray ianao izany, maheno ianao androany dia miverena amin'i Jesosy, fa ho hafa ny fiainanao, hitan'ny olona mahasamy hafa ny manompo sy ny tsy manompo anao izy. Izany tenin'Andriamanitra, izany tenin'i Jesosy. Fa raha tia hahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao dia miala amin'ny fahalotoana, miala amin'ny fieremana, miala amin'ny famafisany fo, amin'ny fijejojoana, dia mandeha. Ianareo kosa hozy izy dia tsy mba toy izany noho ny anaranareo an'i Kristy. Efa hafa mihitsy izany tsika, zanaky ny mazava araka ilay lohateny noraisina teo, efa mandeha ao amin'ny Kristy ianao dia efa hafa mihitsy hozy izy. Efa nafahana rahateo moa izany araka ilay teny teo, raha zanaka no nanafaka dia ho afaka tokoa nareo. 21. Raha Jesosy izany tokoa norenareo ka tao aminy no nampianarina anareo. Io izany mila fantarina tsara koa. Izay ilay hoe sady tsy matahotra ianao izany raha manontany hoe tena Jesosy Kristy tokoa ve ny arahako. Sao dia Jesosy hafa ny arahanao. Misy olona hoe Jesosy Kristy, fa ilay ranamana na ilay pasteur na ilay olon'Andriamanitra no tompon'ny olona. Iny lanjaina, iny no hiazakazahana. Rehefa misy zavatra atao dia tsy maintsy mankany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra aloha, izay vao afaka manao zavatra. Tsy izay mihitsy ny neny Jesosy fa efa niravany, efa hoe rofotra hozy izy ny ino moa teo, ny rideau moa izany, ny lamba tao amin'ny efitra masina indrindra. Afaka miditra mivantana ao amin'Andriamanitra ianao, miresaka aminy, averina foana. Fa ao Matthieu 1 dia miteny mihitsy izy fa midira ianao amin'ny efitranonao mangingina fa
indrainao mangingina maly anao. Tahaka an'ilay namana teo zany rehefa nitady an'Andriamanitra hanohitra an'i Jesosy Kristy izy namaky ny baiboly niditra tao mangingina izy dia nivalian'Andriamanitra izy dia izy indray no tena nijoro vavolombelona hoe marina ilay Kristy arahan'zareo reto kay. Ka izay ilay izy hoe fa ianareo kosa dia tsy mba toy izany no anaranareo an'i Kristy. 1:10 Raha izy tokoa no renareo ka tao aminy no nampianarana anareo. Engany mba ho Kristy tokoa no rentsika. Mba Jesosy, rehefa Jesosy no rentsika dia tsy matahotra intsony koa ianao. Dia indray zany izay mahatonga ny olona misalasala rehefa hoe hanambara an'i Jesosy Kristy na izay zao ary tao anatin'izany mafana fo ihany. Miafina ao anatin'ny be sy ny maro ao amin'ny torony filazantsara ary amin'izany amin'ny ankira fa amin'ny fomba atao mitovy amin'ny an'izao tontolo izao ihany. Ny an'izao tontolo izao rehefa tena atao miorakoraka be tsy maintsy atao be isa. Dia indray ary ny fitorila filazantsara efa nitoriako teto izay fa ny fitorila filazantsara dia andoavam-bola. Raha olona nasaina VIP nasaina manokana dia raha te handratra reloloha ianao dia zao ny vidim-pidirana lafolafo fa raha te harindrina aty dia zao ny vidim-pidirana. Dia ny dikan'izay ilay olona tena tokony hotoriana amoron-dalana ery tsy tafiditra satria tsy nandoha vola. Zay mila mitandrina zany tsika amin'ny kristianina. Misy volalany anie teo nanofa ny toerana nanofa n'izao ny instrument fa raha tena hoe Jesosy Kristy notoriantsika tena maimaimpona tompoko. Maimaimpona ny fitorianan'i Jesosy Kristy naiza naiza. Dia zany ampirosiana antsika koa izay kristianina mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fitoriana. Raha vao mieritreritra ianao hanankarenanao sy hakanao vola ny fitoriana ny ten'Andriamanitra dia mieritrereta. Io zany ilay fahamarinana teo aza manamafy ny fo fa tonga amintsika ny ten'Andriamanitra dia samy mandeha tsika amin'ny fahamarinana andeha amin'ny fahamasinana raha teo. Raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy no nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. Izay zany efa nivoateny teo. Tena fahamarinana ny ao amin'i Jesosy Kristy io. Jesosy miteny hoe izany lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tena fahamarinana io raha te handeha amin'ny fahamarinana ianao dia manara-dia tsara an'i Jesosy Kristy tsy mierikerika, mianatra tsara, mamaky ny tenin'Andriamanitra. Izay moa zany dia mampirisika foana. Misy tena tsara ilay izy fampaherizana ataon'ny fikambanana maro amin'izao fotoana izao hoe mamaky ny tenin'ny baiboly manontolo anatin'ny herintaona, anatin'ny 2 taona, 5 taona. Fa ny tena ho anahy manokana dia mampirisika mihitsy hoe vakio atao fantatrao tsara ny Matio, Marka, Lika, Jaona sy ny asan'ny apôstôly. Fa raha vao vakinao io dia averinao indray mandeha indroa intelo fantatrao tsara iza ilay Jesosy dia tsy salasala ianao ary azoto ianao ny hamaky ny baiboly manontolo. Vao fantatra koa zany ny any amin'ny Genesisy any inona amin'izay tokoa moa ity zany ny tombony fahalalana. Fa tsy hoe ho maizo-tsaina arak'ilay teny tsika fa rehefa mandray an'i Jesosy dia mitombo ny fahalalana. Ho tia mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao manam-potoana ianao mieritreritra tsy manam-potoana fa tena lagaga ianao atao misy fotoana tokoa aty mitombo fotoana anana fotoana hamaky ny tenin'Andriamanitra mihoatra noho ilay mieritreretinao iny. Dia izay ilay izy hoe nampianaranareo araka ny fahamarinana izay ao amin'i Jesosy. 2:20 mba hialanareo ny teotrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny. Misy ten'Andriamanitra maromaro eo vakiana avy eo tsy ho azavaiko intsony ny amin'ny hoe toetra taloha mba tsy handehanantsika intsony. Mba hialanareo izy ny toetrareo taloha. Tsika rehetra izao dia samy nandeha amin'izany nanana ny toetrantsika taloha. Maro ary ny kristianina izay efa manaraka an'i Jesosy Kristy efa mivavaka ihany mahafantatra an'i Jesosy ihany manara-dia ny tompo amin'ny fiangonana sy ny naram-piangonana maro fa tsy mandeha amin'ilay fahamarinana ary mbola mandeha amin'ny fitondran-tena maloto arak'ilay voateny teo aloha teo. Tena maizo-tsaina mandeha amin'ny fijejojoana tsy mahalala henatra hozy izy. Raha ho anatin'izany ianao dia mieritrereta. Ny olona tsy mahita fa ianao mahafantatra tsara mihitsy hoe tsika mahafantatra tsara mihitsy tsy ao anatin'izany fahamasinana izany fantako tsara ny ataoko. Izaho mbola mandainga, izaho mbola mangalatra, izaho mbola mamitaka, izaho mbola ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny falotoana fa tsy ao anatin'ilay fahamarinana hozy izy.
araka ny famarinana izay ao amin'i Jesosy, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny. Ilay fitondrantena fahiny zany tokony hialana mihitsy, fa olom-baovao tsika araka ny lohateny tery aloha tery hoe zanaky ny mazava. Tokony hazava ianao, raha mazava ianao dia hitan'ny olona ianao. Raha vao misy zavatra maizimaizina eo aminao dia izay ilay hoe hitonenana ratsy ny anaran'Andriamanitra. Tsy midika izany akory hoe dia tena hoe tena hoe tanteraka ianao, fa raha noho ny zavatra hafa tsy mifahadisoanao izay ilay hoe hifonana. Fa raha noho ny fananiana sy ny hoe manao arak'ilay teo amin'ny hamafin'ny fo no andehananao amin'ny fahalotoana, dia tena manala baraka ny anaran'Andriamanitra tsika manaraka ny anaran'i Jesosy. Nefa ny teniny eto hoe mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Tena miharatsy izy io arakaraka ny filany. Raha misy mila zavatra ianao fitaka, betsaka ny fitaka ataon'ny Satana, araka ny teny teo betsaka ny endrika na ny anaran'i Jehovah teo iny na fomba fitoriana na ny fatokiana ny anaram-piangonana. Izay rehefa eto amin'ity fiangonana ity ihany dia aza kitikitihana izay fa tsika kristianina Jesosy Kristy no toriana fa tsy ny anaram-piangonana. Dia ilay fombafomba amin'ny endrika rehetrarehetra, raha tsy manao an'ity akanjo ity ako dia tsy masina ako, tsy afaka miasa ako, tsy afaka mitory ny anaran'i Jesosy Kristy, tsy afaka mandroaka devoly. Fa ianao rehefa ao anatin'ny famasinana sy ny fahamarinana dia atsoin'ny Tompo ianao hiasa. Izay mihitsy hanao batisa hozy izy sy natao batisa, izany no manana famantarana manome. Fa tsy hoe izay nanao endrika ezaka. Tsara ny fianarana, hoe nisy fianarana sy nahazahoana diploma, fa ny tena fandraisana an'i Jesosy Kristy mihitsy ao anatinao, mihaona amin'i Jesosy Kristy nandray ny fanahy masina. Izay ny tena tian'ny Tompo ampianarina amintsika amin'izao hoe fandehanantsika amin'ny fahamasinana sy fahamarinana izao. Mba hialanareo, andiny faharoa amby roapolo iverenako ihany, mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Ilay fitaka io tena misy filana betsaka mihitsy ao, be da be ny filana io. Mila raha tsapanao ianao fa tsy afaka amin'ilay filan'ny fitaka, dia izay ilay miantso mpanompon'Andriamanitra hoe mba eto am-bavaka ako raha sitrapon'ny Tompo, mba ndao tsika amin'izay hiara hivavaka. Tena tian'ny Tompo araka ny teny teo, raha tena mitady azy ianao amin'ny mangingina, mitady azy amin'ny fonao rehetra, dia hamaly anao izy ary hanafaka anao. Fa tsy antehatra. Misy olona izany vao tena hoe etiko ary amin'ny any aloha, mba eto am-bavaka indray izay. Ilay mpanompon'Andriamanitra izany no heverina fa hoe masina, dia ianao manao izay tianao atao ihany. Dia rehefa tonga ilay hoe valim-bavaka dia ino izany mety, fa izay no mety, fa zaho manao izay tiako atao ihany amin'ny fahalotoko sy ny faratsiako, fa iny aloha ilay valim-bavaka androany dia ataoko. Fa ianao no takian'ny Tompo, indrindra amin'izao araka ny tenenina ambarantsika, fa isika no takiana raha tonga ny Jesosy ka tsy miorina ao anatin'ny fahamasinana sy fahamarinana antsika, dia anisan'ilay tavela. Izay no tena mampatahotra mihitsy ankehitriny, ka mampirisika tsika izany, mampirisika anay, mampirisika manokana mihitsy koa hoe ambarao. Hoe taloha nandritsy ny roa taona teo aloha teo tsy niseho tamin'ny sary ohatr'izao izay, fa ny Tompo ny teny hoe mila miseho nareo dia ambarao ny fampianarana teo aloha izay voateny tamin'ny fiteny misy anarana diso dia nasain'ny Tompo mihitsy hoe foandro izany, manao vaovao indray nareo, fa tsy amin'izany anarana izany mihitsy ahako. Ka tsika izany tokony hijoro hatramin'ny farany rehefa tena nandray ny Tompo, fa tsy andeha izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Mba tsy hasimba tsika fa hijoro amin'ny fahazavana ao men'ny Tompo antsika, men'ny Kristy. Dia andiny fahatelo amby roapolo toizako hoe fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo. Izay izao dia verina tery aloha tery ilay saina sy ny saina hoe maizi-tsaina, dia izay mahatonga an'ilay teny eto avaozina amin'izay tsika amin'ny fanahin'ny saina. Mahagaga maninona nampiarahany ohatr'izany ilay teniny anankiroa eto. Mila ny fanahin'ny Tompo tsika, ary fanahy hafa mihitsy no napetraky ny Tompo ao anatinao, ao anatin'ny sainao rehefa mandray azy. Fa tsy ilay saina teo aloha. Ilay saina teo aloha mety men'ny Tompo fahaizana ianao, men'ny Tompo fahalalana, fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia fanahy sy saina vaovao no meny anao ozy izy. Andiny faha-efatra amby roapolo, ary mba ho tafianareo ny toetra vaovao.
Izay ilay hoe mandeha araka ny mazanaky ny mazava toetra vaovao. Fa tsy ho hita eny aminao foana hatramin'izay io koa zany mila fantatsika rehefa ambara amintsika ny fahamarinana rehefa nandray an'ny tompontsika dia tsy tokony hoe hiverina indray tokoa na hisalasala hoe efa misy an'ity, za tsy hiova mihitsy fa efa izay ny anay nampianarina anay tamin'ny razana, tamin'ny fiangonana, tamin'ny ray aman-dreny, fa mila mandinika ianao rehefa mandray an'ny tompo ianao, mandray ny fahazavana, ny fahamarinana, ny fanahy masina manazava anao hoe ty marina ny tena marina, dia mila miala. Fa mba ho tafianareo indray ohatry izy ny toetra vaovao. Tsy tokony hatahotra mihitsy ianao zany amin'ny fiainam-baovao entinao vaovao. Raha nasain'ny tompo mitory ianao, raha mba angin'ny fanahy masina ianao, sainy mijoro vavolombelona amin'ny endrika samihafa, dia izay ilay toetra vaovao zay. Taloha ianao mety tsy nanana an'izany fa rehefa tonga ilay izy dia gaga ny olona hoe ary fa maninona toa lasa nijoro vavolombelona foana izy, ary toa vangin'ny tompo izy, ary toa mitory ny tenin'Andriamanitra ry zareo, satria efa toetra vaovao men'ny tompo anao rehefa nandray azy, indrindra rehefa natao batisa ianao dia tena men'ny tompo fiainana vaovao, fanahy vaovao dia atao batisa amin'ny fanahy masina koa. Ka izay zany meny mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana. Eto zany dia misy teny tsy nasiany faingo sy faingo mihitsy ilay izy fa nitohizana hatramin'ny farany fa tapahako kely hoe toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra. Ny toetra vaovao menanao tsy finoana avy any amin'ny Satana. Hoe tena hoe Satana fantatsika tsara mihitsy hoe izay hovakiana moa zany izy avy eo hoe izay hoe amin'ny farany vao vakiako ilay mombany hoe inona ilay toetra vaovao tokony hananana, inona koa ilay toetra teo aloha izay tsy tian'ny tompo, hoe toetra araka ny Satana zany fa tsy araka an'Andriamanitra. Mba ho tafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana hozy izy voalohany indrindra mahitsy, tsy ilay mibilibilika teo aloha teo intsony, vilivily à gauche à droite. Androany ianao mety tsy maninona fa mandraso efa mafimafy ty fa aleo maka kely ihany mba hampio kely ty, maka tsolotra kely ihany, mandanga kely ihany mamitaka ny olona. Indrindra moa zany amintsika eo amin'ny napetraka eo amin'ny fitondrana eo rehefa tena mahita an'ilay vola sy fitiavam-bola ilay olona dia tena adiny mihitsy ny fiarahamonina, adiny mihitsy ilay fiantsoan'Andriamanitra. Fa dia mihazakazaka amin'ny fitadiavam-bola sy amin'izao fiainana izao, ny harena ety amin'izao tontolo izao izany mampiazakazaka ny olona matetika rehefa tonga amin'ny fitantanana sy amin'ny fitondrana. Fa ohatra izy hoe izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana aloha, mahitsy tsara ny fandehantsika sy ny fahamasinana. Dia mahagaga eto araka ilay teny hoe nitoriana amintsika, ny ambara amintsika eto dia niazakazahantsika handeha amin'ny fahamasinana, mba ho masina isika, fa izay masina ihany hozy izy no hita an'Andriamanitra. Dia teneniny eto mihitsy hoe mba ny amin'ny fahamasinana, momba ny fahamarinana, nampiany ihany koa zany hoe momba ny fahamarinana, hoe nampiany koa hoe momba ny fahamarinana fa tsy nijanona fotsiny amin'izao noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana mahitsy sy ny fahamasinana. Hoe tena miaina ao anatin'ny fahamasinana, momba ny fahamarinana, zany ireo zavatra tenireo indrindra ilay anankiroa faran'ireo, ireo foana no ambara fa maninona ireo ihany namboara. Dia hatramin'izany ry Paoly no efa miteny an'izany. Noforonina araka an'Andriamanitra tsika, tafiditsika indray toetra vaovao araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy amin'ny fahamasinana, momba ny fahamarinana. Izay ihany no ambarantsika eto, mandehana araka ny fahamasinana, araka ny fahamarinan'Andriamanitra, araka ny fahitsian'Andriamanitra, fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tsika zany matetika no miandry miandry fitahiana. Misy feonam-be ary fa raha tonga ao ianao dia mivoaka avao ianao, hisy fitahiana amin'ny fiainanao ho afaka le fahasarotana. Marina ao anatin'ny ady sarotra, ao anatin'ny ady-piainana, fa raha tena mitady an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana sy fahamarinana tsy mba atao an'Andriamanitra tsinitsinina mihitsy. Ho hitantsika, ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra rehefa mitady, mazoto mitady azy ianao amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Dia hanomboka ho vakiako ny ten'Andriamanitra izay manamafy amin'izay fiainam-baovao izay, fandraisana amin'ny fanahy masina sy ny fiainana amin'ny fahamasinana sy fahamarinana, mandeha araka ny zanaky ny mazava. Fa tsy ho alaningo intsony zany izy fa ho vakiako fotsiny mba hanamafisantsika hoe vao marina mihitsy izany tenin'Andriamanitra izany ato
fa tsy hoe tonga fotsiny amin'izao matoa tonga amintsika amin'ny ten'Andriamanitra androany dia tiantsika andiny tena sy handroso amin'ny lalina koa amin'ny fitadiavana ny tompo. Ny teny voalohan'izay vakiako dia eo amin'ny Romanina toko 9 andiny 9 raisiko hatramin'ny andiny 5 ka hatramin'ny 7 amin'izay mazava kely mba tsy fa tsy vakiako fotsiny izy aminaran'i Jesosy hoe fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toetsika taloha dia niaraka nomboana taminy hanimbana ny tenany ota mba tsy hanompoantsika ny ota intsony fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Izay ny Romanina toko 9 andiny 9 azonao verenana vakiana fa tsy hazavaina intsony araka ny teny teo fa vakiako fotsiny. Ny eo amin'ny Romanina toko 9 ny andiny 9 koa manomboka ny andiny 9 dia betsaka le ten'Andriamanitra moa teo tena hoe mahafinaritra ilay fa ho vakiako andiny 5 akory ary satria tena mampahery le ten'Andriamanitra manomboka ny andiny 5 ka hatramin'ny 110 vaky toy izao aminaran'i Jesosy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra n'izay zavatry ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatry ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Andiny 7 fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Andiny 10 fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na dia maty ihany aza ny tena noho ny ota dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny fanahin'izay nanangana ny Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Amen. Tena ohatran'ny hoe tianao vakiana dia ho hazavaina hatramin'ny voalohany indray izy fa tena mampahery ilay ten'Andriamanitra. Fa za mampirisika antsika zany hiveren'ny vakiana ny ten'Andriamanitra fa tena ho mampahery antsika. Ny tohiny izay fahaitsika tsara fa tsara vakiana ihany koa dia ny Galatiana toko 5. Ny Galatiana toko 5 zany manomboka amin'ny andiny 9 ka hatramin'ny 20. Aleo izy vakiana manontolo tsy hazavaina intsony araka ny teny teo. Ny Galatiana toko 5 ny andiny 20 ka hatramin'ny 20 mba hazava-bitsika tsara hoe inona marina moa ilay hoe mandeha araka ny mazava sy ilay hoe fiainana ny alanareo toetra teo aloha dia fiainam-baovao indray ianao rehefa miaraka amin'ny Kristy sy tsy mitoetra ao anatinao ny fanahin'i Jesosy Kristy. Vakiana aminaran'i Jesosy ny Galatiana toko 5 nanomboka amin'ny andiny 20. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra izy roa mba tsy hahazahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambanin'ny lalàna. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilay, fiafinafonana, fampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamoana, filalaovan-dratsy ary ny toy izany, izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako vahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, famarinana, fahalemaim-panahy, famonoam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy
dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy, aoka isika tsy handrany tena foana ka ifampiaika sy ifampialina. Izay zany ny Galatanina 5:5. Fantatsika tsara vakiana dinihana tsara ozy satria rehefa tena dinihanao tsara ilay ten'Andriamanitra dia mitoetra ao anatinao, ary anisany mety tsy voateny teo angambany fa rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra tsika alohan'ny hamaky ny ten'Andriamanitra, ninona vakiantsika dia mivavaha mangatà mihitsy ny fanan'Andriamanitra hanazava aminao, tsy asa eo aminao fa ny devoly koa tsy kely lalana, tsy hanaiky melanao hitady an'Andriamanitra izany izy fa mila mivavaka tsika dia mangataka ny fiarovan'ny Tompo, ny fanahy masina, hiara-mamaky sy hampazava koa ny tenin'Andriamanitra araka ny sitrapony. Dia ny Kolosianina 4:7, 7 ka hatramin'ny 9 zany ny amaranako azy alohan'ny hivavahantsika amin'izay ten'Andriamanitra hoe ahoana moa zany ny toetrantsika taloha. Raha tena mandray ny Kristy tsika dia niala tamin'ilay toetra taloha fa hiditra amin'ny fiainam-baovao indray izay tariny fanahy masina tahaka n'ireo mpianatra izay nanara-dian'i Jesosy. Ny teniny matetiketiko moa zany dia Paoly no nampianatra, fantany tsara mihitsy zany hoe nandray ny fanahy masina rehefa mifanina tamin'i Jesosy zany izy ka izay no ohatran'ny hoe amin'ity zany ny teny izay nampaherezin'i Paoly ho an'ireo fiangonana maromaro no raisintsika. Kolosianina 4:7, 7 ka hatramin'ny 9. Kolosianina 4:7 azo vakiana hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Kolosianina 4:7 zany manomboka ny 1 mba ahitantsika ny hoe ahoana zany hoe manara-dian'ny Tompo araka ny fanahy masina zany. Eto amin'ny soramandry amin'ny baiboly koa ary dia miteny mihitsy fitsipika ho an'ny fiainam-pahamasinana. Rehefa tena vakiana ilay ten'Andriamanitra ny tena tsara mihitsy mazava ilay izy, fa indraindray zany tsika tsy mamaky fa miandry an'ilay famakiana hoe mamaky ny pasteur amin'ny pilipitreria, mamaky ny mopera, fa raha tena ianao mamaky an'ilay dia tena hitanao mihitsy hoe tena misy zavatra tsara mihitsy ny fanazavan'ny ten'Andriamanitra ato. Ary amin'ny soramandro dia hoe fitsipika ho an'ny fiainam-pahamasinana. Kolosianina 4:7 zany vakiko manomboka ny 1. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanàna ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonohy ny momba ny tenanareo izay etỳ an-tany dia fijangajangana, falitoana, fieretam-po, fanirian-dratsy ary fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany zavatra izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Izany koa no nalehanareo fahiny, fony mbola velona taminy ianareo, fa ankehitriny esory koa izao rehetra izao dia fahatezerana, fiafinafonana, lolo-po, fitenenan-dratsy, teny mamenatra avy amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, ary efa notafianareo ny toetra vaovao izay avaozina ao amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'izay nahary azy. Fa amin'izany dia tsy misy jentisy na tsy jiosy, na voafora na sy tsy voafora, na baribariana na skitianina, na andevy na tsy andevy, fa Kristy no zavatra rehetra sady amin'ny rehetra. Novakiko hatramin'ny 1 izy fa amin'izay mazavantsika tsara ny tenin'Andriamanitra. Dia misaotra ny tompontsika ry havana amin'izany teny izany. Raha mbola hoe fakafakaina indray dia ho hazavaina ilay tenin'Andriamanitra ny vakiana teo dia tsy ho vita eto ny fotoanantsika. Raha ny tena tsara moa zany afaka manao alim-bavaka mihitsy ary tsika mifampahery eto, fa mba tsy ho lava sanatria tsy hoe mamona aminaina ny ten'Andriamanitra, fa misy fotoana ny zavatra rehetra ka dia isaorantsika ny Tompo izay nizara tamintsika ny teniny androany mampahery antsika.
raha nesorina nandray an'i Jesosy ianao efa niala tamin'ny toetra ratsy aza miverina intsony, ary efa navaozina ny sainao dia tsy tokony iorina na atao hoe fiteny hoe mafimafy mihitsy hoe iziriziry amin'ny fahamazinan-tsaina araka ny tenin'Andriamanitra nambara teo, sy ny hoe ao anatin'ny mafy fo, mafisy ny fo, fa miavaoza izy amin'ny fanavaozana ny saina, ary indrindra rehefa nandray fanamasina araka ny teny be da be niraisina teo dia mandroso amin'ny lalam-pahamasinana sy ny fahamarinana amin'ny fahitsiana amin'ny fanarahana ny tompo. Ka dia mahireza tompoko, raha sitrapon'ny tompo izany dia amin'ny heriny indray no miaraka eto tsika. Amin'ny mahazatra moa izany dia amin'ny enina hariva no fampahirezana atao tahaka izao, dia tiany tompo mandroso amin'izay foana tsika mba tsy ho variana. Ka dia aingany ny tompo momba antsika tsiraray avy, raha mbola tsy tonga ny tompo dia amin'izay isaky ny alahady izany no miaraka eto tsika mivantana. Misy ny vidéo avoaka eto amin'ny Facebook Fondrom-bavaka Mihaja Andriamanitra, fijoroana vavolombelona na sitrapon'Andriamanitra hafa. Ka dia mahireza tompoko, voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, vavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra, ry Rainay any an-danitra, ianao ilay avy indrindra, ianao ny voalohany sy farany, ianao no alfa sy omega, ka dia ianao ny saorana, ianao ny teraina sy ankalazaina, ny teny araka ny fombanao, ny teny izay nambara teto dia tsy hiverina aminao foana fa tena hiroborobo sy asa napatapaka izay tsy anao rehetra, ary koa hanafaka, ary n'iza tokony naheno sy nandray izany dia vonona handray anao, handroso amin'ny fahamasinana, handeha amin'ny fahamarinana araka ny sitraponao. Ka dia misaotra indrindra tompo miteny aminay foana, misaotra fanahy masina, ary tehirizy mandrakirivo izay ambany elatrao, dia misaotra tompo, petraka aminao ny fiainanay, ny mahavinay izao avin'izao asa fanompoana fitoriana izao, ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany bavaka rehetra izany, teraina mandraka izay ny anaranao tompo. Alleluia, alleluia, amen.